ngasy teny no fotom-pisiny ny fifidianana maloto zay manoana ny tsirariny sy ny tsy ara-dalàna iny. Fifidianana fenosoka izy no piraitsy kombakomba tamin'ny tetika maizina. Fa izao vao manomboka ny tolona. Zao tsika vao manomboka azy. Isofomany daholo reny resaka kizerazera bomba sy katro-do niaraka tamin'ny milisy misaritavy reny. Fa izao tsika vao tena ho avy amin'izay amin'ny angady sy ny arina ho ny fitenenana. Zao vao manomboka ny tolona ary tsy hijanona zany raha tsy miverina tany tandalàna i Madagasikara ary miverina vahoaka afaka miriri eo amin'ny taniny, afaka mivelona amin'ny harenin'ny taniny ary mandroso ny vahoaka malagasy. Ka dia ny raha tsika nahita iny fifidianana amboletra iny aorianany zavatra ohatr'ireny moa dia tsy maintsy manao ny fanombanana isika indrindrindra ho antsika etsika fotsy, tsika vahoaka. Iny moa efa fifidianana efa fantatra fa tsy misy rarahintsika azy namany tsy misy ny tamintsika satria fifidianana tsy ara-dalàna, karakaraina fitondrana tsy ara-dalàna, seny tsy ara-dalàna, asese tsy ara-dalàna, ka de tsy asentsika resaka lava loatra iny fa mahazo mandindra reo amin'ny zavatra tsy ara-dalàna fa tsisy anaiky an'iny na ovinanoviana. Ka ny tena fandresentsika zany dia ny fahafambarakany ty fitondrana tsy tandalàna baikoin'ny vazaha ity. Satria fahafamaraka ho azy satria tongo makivaky ka sady marary mamenatra eo anatrehan'izao tontolo zao dia ny firenentsika malagasy ray manontolo no afabitana sy afabaraka tamin'ireny toejavatra mampalahelo ireny. Mandeha ila ohatry ny kirarony be mina firenena malagasy. Ka hita tamin'ireny fa mbola mitoy ny fandikan-dalàna sy ny osoka be vava. Fa zany hoe tsy hidirana lalina amin'izany be ireo sifra nivoaka alao ho an'ireo zay mahay mamofofofy an'izany no anazava azy ary tsy dia any loatra no ivakintsika aloha satria nalazainy fa 100 isan-jato ara ny malagasy nandray anjara, 100 isan-jato ny fidy azy dia azy tena ndrery zay fa tsy misy manaiky an'izany velively fa tsy mbola misy adala sy gaigy sy ketrona akory eto. Ny tena fandresena mazava voalohany eo amintsika malagasy tamin'ny alalan'ny etsika fotsy dia ny fifoazan'ny maronisa. Io moa tonga amin'ny fitenenana hoe ny omby ndray mandry tsy ndray mifo. Raha ny tena marina dia any amin'ny 20 sy nahatratra 20 isan-jato ny fidy tamin'ny fifidianana iny fa tsy maintsy ketrehany zareo indray namboarina iny mody nampiakakarina teo natao hatratra 7 isan-jato efa tsy mahagaga zany akory. Fa ho hitantsika io ihany satria ibaribary satria vitsy loatra le mpandray anjara, sarotra kokoa ny mangalatra amin'ny toejavatra ohatr'ireny satria tsy fanaraka mihitsy ny isan'ny voasoratra sy ny mpifidy sy ny vato zay angalarina fa tsy maintsy hifandipatra manao atsimo sy avaratra.
Ka ny tiako tenenina teo ny tena fandresentsika dia izay fifoazantsika vahoaka malagasy zay 80 isanjato tsy ny fidy. Misy heviny lalina de lalina zany. Reo lazainy fa 7 isanjato, za manao fa latsaky ny 20 isanjato ny tena mifidy marina tao dia ny doublon sy ny alatra sy ny matoto sy ireo angatra olona efa maty efa amatona ny mbola avoaka, ary tokony hitandrina koa tsika satria na itsika tsy mifidy ara mety nampidiriny tao koa nampiasaina. Fa dia mazava fa efa mifony vahoaka malagasy, efa tonga saina ary tonga amin'ny famatorana ara-potikevitra sy ara-politika. Zava-dehibe de lehibe tokoa izany. Hitantsika tamin'ireny fa efa tompona andraikitra samy joro ary vonona andray an-tanana no fiainantsika sy ny fiainam-pirenentsika, zany hoe no avy ny firenentsika isika ankehitriny zao. No avintsika sy no avin'ireo taranantsika, zay le hoe raisitsika tanana no avy, zany hoe prendre notre destin en main. Zavatra tsy ho vitan'ireo mpangalatra ireo novinanoviany zany, satria ireo efa voafatotra, efa mivarotra fanahy tamin'ny mafia-mpanjanatany. Ka mahavelom-bolo tokoa izay fahatongavan-tsaina eo amintsika sy mifandraisana andraikitra zay, ary tokony hitohy hatrany hatrany. Misaotra n'ireo kandida 10 zay ny ray ho an'ny tompontsoa ambonin'ny firenena. Mbola tsy fahita teto Madagasikara zany, hatramina Madagasikara amin'ny Madagasikara, ka hoe nisy zany fifidianana zany. Na eran'ny tany ara dia azontsika ireariana fa mbola tsy nisy kandida samy hafa antoko, tsy mitovy firena, zay nitambatra, nijoro, nanohitra fitondrana tsy ara-dalàna ary fifidianana tsy azo antsoina hoe fifidianana ohatran'ireny. Ka dia mideranareo folo mirahalahy mianaka, fa nareo no anisan'ny vinahitana ary kitro ifaharan'izao tolona ataotsika ankehitriny izao. Irariana hitohy hatrany ny firaisapo sy firalahiana ao aminareo folo mirahalahy, indrindraindrindra eo aminareo folo mirahalahy sy ny vahoaka maro anisa malagasy manerana ny nosy. Ka lazaiko teo fa tsy ho vitan'ny ireo kandida mpamadika tanin-drazana izany, satria ny an'ireo dia ny fahefana, ny vola ary ny tompontsoa manokana no voalohany indrindra aminy. Ary tsy dia izay loatra, fa tsy tompony tena ntsony koa ireo, fa ny mafia mpangalatra avy ao ambadika, zay sponsor mpame vola, mpamatsy vola no mibaiko an'ireo, efa tsy tompony tena ntsony ireo, pion fotsiny filaza azy, zay fiantsonan'ny olo loatra ireny. Zany hoe ninana ny volan'ny mpanjanatany, ninana ny volan'ny mafia, dia tsy maintsy mandroso na tiana na tsy tiana, fa tsy afaka memotra raha tsy zany dia maty tapaka ny loha. Nen'ireo ny hoe mandroso izy maty ray be, hempotra izy maty reny be, satria hempotra izy maty mafia, androso izy tsy amelantsika vahoaka malagasy koa. Fa tsy maintsy hoentintsika eo amin'ny resaka fitsarana izao resaka izao rehefa miverina
ny tany tandalana. Le raiky ala tao moa ny laza fa ho averin'ny fitsarana maleo tena hono ny fitsarana. Asa aloha raha lany izy na tsy ho lany raha mbola hitana ny teniny ary anohana ny titolona ity, satria raha tabataba sy manabe kabary fotsiny tena hoe ho averinao fitsarana maleo tena, zany hoe afaka manao ny asan'ireo mpitsara, dia tsy ho tonga amin'izao toedrara zao mihitsy isika malagasy. Ka tao aorinan' ireny tolona efa nandritry ny 2 volana ireny dia azo lazaina fa vita batemy bomba isika, vita batemy bala, vita sedra tamin'ny resaka orooro, niatrika an'ireny gros bras sy milisy misaritava ireny, ka tsy ampitahotra antsika ntsony ireny. Zao vao tena manomboka ny tolona, averiko foana zay. So de mihevitra reo fa hoe anao an tsy fanaony eo de hoe lavilefintsika de anaiky ipiripirina am'izao. Iny fifidianana osikiny dia nafantaratsika mibaribariko iza no fahavalo, vato misakana ny fahamarinana sy ny ara-dalàna eto amin'ity tanindrazantsika ity. Ny tamaso dia i Cédric sy Rakoto Arsoa ary Bomba, ny Seny ary tena zava-dehibe ny firata amin'ny masotsika, ny masotsika masom-bahoaka zany, hoe iza ny fahavalo, iza no fosotra eto amin'ity tanitsika ity. Efa fatapatatra ihany izy fa zao vao vita pirofo, satria aminay mpitsabo dia ilaina fantarina ny fototry ny aretina. Zay no ahafahana manao ny atao hoe diagnostika, mba hijerena ny fanafody izay mifandraika amin'ny aretina, hitsabona n'ilay marary zany. Ka ao anatin'izay dia misy zany ny fanafody amonona ny otrika aretina, raha ohatra ka tafiditra otrika aretina ny vatan'ny marary. Ka na dia mbola ilaina ara mbola manao fitiliana hafa, examen complémentaire fanampiny, afatarana inona marina ny tena fototry ny aretina, fa raha tsy zany dia tsy afaka ny sitrana velively ny marary raha tsy tena mifanaraka ny fanafody sy ny aretina mahazo azy. Ka fatantsika zany zao, iza ireo virus na otrika aretina, mikroba mamono antsika sy manimba ny firenetsika. Efa voatoniko teo ny lehibe, Ravatomanga ao anisan'izany, piripirina any ambadika any izy, fa izy ny malaza mpanindry sy mpanome baiko. Ao ambadiky Ravatomanga mafiakarana, reny no zaozao eto amin'ny tanitsika zao, satria malagasy indray no ipiripirina raha mitohy izao fitondrana mafia izao, fa ny vahiny no azo laka. Raisitsika ohatra Rininidonia,
malagasy zay mijoro iaro ny taniny dia nampidirin-dralahy nidina ny gadrainy. Raha iresaka nosy be fotsiny tsika ny akamaroan'ny tany ao nosy be dia ny vahiny no migilabina aminy. Malagasy zany a le tany kely zay mba isitrihana sy tany kely mba hivelomana ambolena dia mbola edina amin'ny vahiny. Ary raha tsy mitandrina tsika dia io saritsariny nosy be io no anjoatsika amin'ny nosy be Madagasikara, le tany be atsika zany. Satria tsy hoantsika ao nosy be nefa tsy malagasy tsony ny tompony eo satria ireo mpitondra ao dia efa voatsindry ny mafia, voatsindry ny be vola, voatsindry ny vahiny. Raha mandehany ianao dia lazaina fa €2 miasa any nosy be. Dikan'izany efa nitongotra ilan'io nosy be io efa tsy amintsika Madagasikara tsony, efa eo am-pelantanany mafia tanteraka. Raha mbola mitohy fitondrana io, nosy kely ireo le editsika ireo moa dia efa any amin'ny bon koa raha mahita ny fivarotana azy ireny hoe misy nosy amidy. Ka raha tsy mailomailo sika malagasy sy mijoro dia mbola averiko fa tompotra miono eo amin'ny tanitsika isika, ary tsika indray no atao anjorom-bala ka dia misaotra tsika, misaotra ny kandida 10 nanaitra sy nitambatra tondra ny vahoaka amin'izao tolona ho an'ny tanindrazana, tolona ho an'ny fahamarinana, tolona ho an'ny firenena tandalana. Satria rehefa tsy misy ny lalàna dia ho hiatra amintsika daholy ty zava-doza amina tamy rehetra ity, satria ho avy ny ralahy nagadragadra sy sambotsambotra hatrany am-pandriana ohatran'ny reny any amin'ny tany mikorotana rehetrarehetra tsisy lalàny reny. Haity zany ny firenena isa mijaly indrindra ny vahoaka ao anatiny, satria matimaty ho azy ny fanafihana, ny fangalarana, ka tsy maintsy sy mijoro tsika ary miady mafy, mirahina, tsy atongavana amin'ny toe-javatra ratsy dia ratsy ohatr'izany. Satria raha mbola eo fitondrana mafia io dia tsy maintsy any amin'izany ny lalana lehn'ny firenentsika io. Iandry légitimité tsy misy. Zara raha manana légitimité reo vomea izao izy vao tena tsy misy nininona tsony mihitsy, aka légitimité saritsariny izy dia avy anao amin'ny asalikany, asan-devolony, dia ny famonona ny fahafahantsika rehetra tsy afaka hiteny, tsy afaka higika tsony. Zay samborina dia ho jerena fotsiny, ny arena ho tazamina fotsiny, ny voaka angalarina ny firenena, zay mivoaka dia tapitra tsy hita. Ka zao vao manompoka ny tolona ho aho dia samia sikiponitra fampitantsorika fa hoady mafana ity tsy ho vita moramora, satria fifidianana io efa nataony lemozy, efa nataony barofo, nataony amboletra io, dia amboletra ohatran'io daholo koa ny zavatra anaraka rehetrarehetra raha tsy mijoro sika sy mirahina. Ka efa vita setritsika ho aho, ary tsika tsy empotra amin'ireo tsony. Efa haintsika mipaikapaika fanaon'ireo, efa fantatsika méthoden'ireo, fa tsy maintsy hitatsika ny alana amin'izany. Ka intaha ambany dia ambany tsy fahita tao anatin'ny
3 taona dia fandraisena mazava ho antsika vahoaka malagasy. Tsika vahoaka malagasy maro anisa mpanaja lalàna sy mitaky ny tany tandalàna, ny safidy ny tsy hifidy tsy handray anjara tamin'ny fifidianana sady tsy tomombana no fenosoka sy natao ambiletra anamafisina jadona zay tsy ekentsika naoviana. Mitaky fifidianana madio andraisa amin'ny malagasy mananjo ifidy rehetra isika. Ny raha mahita fa maro de maro ireo doublon, maro ireo olona ny soratra anarana nefa tsy tao anatin'ny lista tonga ny fidy fa de nodimainy ohatran'ny alamaina ohatran'ny namositra alika eo ny fitenenana. Zavatra tsy rariny sy tsy azo ekeny izany. Maro be ireo lefa any akoatra nefa mbola ny fidy ary hita tamin'ireny fa raha tsy niditra ny faninana ilay mpamadika de tsy iza fa ngiasy teny dia tsy nisy iny fifidianana iny, satria ngiasy teny no fotom-pisiny ny fifidianana maloto zay manoana ny tsirariny sy ny tsy ara-dalàna iny. Fifidianana fenosoka izy no piraitsy kombakomba tamin'ny tetika maizina fa mody nanao vazaha mody miady tamin'ny Cédrica zay efa nandeha irery, niazakazaka irery satria efa voailikilika tanteraka tamin'ireny kandida ray no nifanohitra tamin'ny raika ray de ny tena zany no nifanohitra tamin'ny 12. Lay kandida fa 12 moa dia tsy maivana dia maivana ohatran'ny volomborona, ka io ny mody nanaovan'ny ngiasy teny ilay defi indray mandeha hoe samy 6e daniny. Tsy anaiko n'izy fa tsy maintsy hiditra irotsaka ifaninana aminy. Zavatra efa komberaka efa vita tany amboalohany reny fa tsy zavatra hoe taitaitra fotsiny tampoka teo izy de alao indray irotsaka. Mody niarany lahatra tamin'ny kolektif ampatoriana ireo marivo salosana. Zay vao nivadika rehefa hita fa rendrika i Cédric very ny vazaha, zay ny nanaovany an'iny bouée de sauvetage, nandeha nanavotra ny vazaha efa tsy afaka mirotsaka sy tsy tokony handray anjara amin'iny fifidianana iny velively. Efa vohomany iny hoa satria ny helikoptera ny vola be sy ny sisa efa vonona ny andro tao ambadika. Ka ny fiafarany dia ny mafia roalahy toanan'ny mafia antoerana eto toerana ny karany zany sy ny mafia vahiny sinoa ny rosianina zay tsy fantatra tsy voatanisa no namono lolo tamin'ireny angidiby ireny, nanapatra ny herin'ny vola maloto, nanapatra ny vola ividianana vahoaka efa trotraka zay notaterina ohatran'ny biby, novidiana ohatran'ny biby,
tsy misy fanajana ny maha-olombelona itsony na prevena nozaraina vola kely tsy mahavita ray andro nomenaka ny sasany ara-moa zany de nyzaraina karatra iny de tena afa kely mihitsy